Dia manonona amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra indray ny tenako amin'ity an'ity ny amin'ny fanohizana ny fampianarana. Soratsika Tompo lehibe ndray fa mbola nomeny fahasalamana tsika sy tombonandro ahafahana miara-mianatra ny tenin'ny Tompo. Ary averina foana ilay izy mba tsy hoe sy ny fanafitohinana na hoe fiheveran'ny olona hoe fankalana, fianarana ny anarantsika eto mianatra ny tantaran'ny fiangonana tsika. Nisy ny zavatra tsara nataon'ny fiangonana, nisy ihany koa ny zavatra tsy nety nataon'ny fiangonana. Misy ny torohevitra tenenin'i Jesosy hoe izao ny hanovana ny zavatra tsy mety. Fa eo anjarany tsirairay avy ilay izy ka zavatra nisy izany teo amin'ny lafin'ny tantara. Tsy hoe zavatra noforonina teto ny zavatra notenenina fa afaka mijery tsika eo anivon'ny tantara hoe inona tokoa ny zavatra nisy. Misy izany. Ka dia manasa antsika ilay izy hanamarina izany ihany koa amin'ny tantara raha ohatra ka hoe ndreo dia mieritreritra ny sasany hoe dia tena fanenjena na fanaratsiana ilay izy fa tsisy fandraisan'izay mihitsy ilay izy fa fianarana eny ataontsika. Raha ohatra ianao mitondra mijery an'ireny resaka documentaire ireny na ohatra izany. Fa misy an'izany ka miteny hoe fanaratsiana na fanenjena fa izay ny zavatra nisy. Fa izay fotsiny ilay izy. Araka ilay fomba fiteny vahiny manao hoe faut assumer. Mila manaiky izany tsika hoe izay ilay izy dia izay ilay izy tsy hoe zavatra forcena kely izy fa izay ny zavatra nisy. Fa irotsika ny fampianarana. Mbola lava ny tantara mantsy. Amin'ny teny io indray izany tsika dia hiditsika ny amin'ny tombo-kase izay mifanandrify amin'ity fiangonana fahaefatra ity izany dia ny Tyatira izany. Dia ny tombo-kase mifanandrify amin'io izany dia mikasika ilay soavaly atsatra. Dia inona indray ny zavatra horesahana io ka izay no horesahantsika amin'ny teny ity. Manasa antsika hiaraka hivavaka tsika. Tompon'Andriamanitra iray io misaotra anao izay amin'ny tombonandro mahavelona izay omenao anay isan'andro. Saotra ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay. Fa hoy ny teninao hoe iza no mahay mampitombo ny andro iainany. Enina segondra iray raha tsy vitanay izany. Fa ianao no miasa ny tantaranay isan'andro ary noho ny fahasoavanao no mbola nahatoy izao anay. Dia misaotra anao izay raha io ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fahavelomana, ny amin'ny izay mahasana ny fiainanay ka omenao anay isan'andro. Ary na dia hoe ihany koa aza ny olana maro samihafa izay mety mitrango amin'ny fiainanay. Dia matoa izay mbola velona manana izao tombonandro dia mbola noho ny fahasoavanao. Ka dia misaotra raha io dia raina mandrakizay ny anaranao ka lazay ny anaranao. Mifona aminao nefa izay Andriamanitra satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky anatrehanao. Ary Jesosy Kristy Tompo irery ihany no marina. Na dia hoe izany fandrinay ianao ny marina isan'andro dia mety ho latsaka ihany izay. Na dia tsy fanahininay ary izany. Ka na tamin'ny fiteninay na fisainanay na fitorantenanay na latsaka anay teo anatrehanao ka nanotanay teo anatrehanao. Dia hifonanay aminao raha io ka hangatany famindram-po sy famelan-keloka. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy io ho afa-keloka. Ary aoka ny fanahinao ray no hirotsaka aminay amin'ny fahavelona. Ko mangataka aminao izay Andriamanitra ray mampianara anay. Indray ianao ny teninao amin'ity an'io ity amin'ilay vahoakanao fa voninahitra izay mpanomponao. Ataovy ambavako ny teninao ray, ataovy an-tsaiko aizako mampita izany amin'ireto vahoakanao reto araka ny sitraponao ka aoka ny sitraponao irery ihany ny sandratra. Aoka ny sitraponao irery ihany ray ny tanteraka. Dia aoka ray ianao ny sandratra fa izay hetry. Omena voninahitra ianao ray io dia raina mandrakizay ny anaranao. Dia apetraka feno am-pelantananao ray ny fahatotosana izao fampianarana ny teninao izao sy ny fifandraisanay. Ka eo am-pelantananao Kristy no ametrahako izany mba tsisy arombaka izay eo am-pelantananao anay. Dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninahitra izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dia iroso ary tsika. Iroso tsika ary. Inona moa no zavatra niresahantsika farany izany? Dia efa namarana ilay Apokalypsy toko faharoa izany tsika. Dia ny zavatra niresahantsika farany tamin'iny mikasika ilay teo amin'ilay andininy fahavalo amby roapolo. Nanao hoe inona zavatra resahan'ny farany teo? Jerentsika kely toko faharoa ny andininy valo amby roapolo. Dia hoy izy hoe aromeko azy ny kintana fitarikandro. Inona moa ilay hoe manino izy niteny hoe aromeko azy ny kintana fitarikandro? Satria izy niteny hoe izay mahareso izy
dia avelako anapaka ny jentilisa izy. Dia toy izany ihany koa izy eo amin'ilay andinin'ny 7 dia miteny izy ary omeko azy ny kintana fitarikandro. Zany hoe inona moa ilay hoe omeko azy ny kintana fitarikandro satria ilay fiangonana zany dia latsaka tao anatin'ilay hoe fahamazinana. Satria ilay vehivavy Jezebela no nanjaka tao. Io ilay teneniny hoe nisy ny nandray an'ilay doctrine na ny fotom-pampianaran'ny Jezebela dia ilay sain-dalin'ny Satana zany nisy koa nefa tsy nandray an'io zany. Ka ho an'izay mandresy zany ka tsy mandray an'ilay fotom-pampianaran'ny Jezebela, ho an'izay maharesy ka tsy mandray an'ilay sain-dalin'ny Satana, dia ahoana ozy izy teo? Izy kintana omeko azy ny kintana fitarikandro izy izy, dia ilay kintana fitarikandro io zany dia fampanantenana izy io. Men'Andriamanitra fampanantenana zany ianao fatokiny fa afaka fotoana fohy dia hiala amin'io fahamazinana io fa omenanao ny fahazavana. Zany hoe tsy toetra amin'ny toerana io foana zany ianao fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao ka mikatsaka an'Andriamanitra mifikitra amin'izay kely anananao zay dia matoky ianao fahafahan'Andriamanitra amin'izay toerana izay ianao dia omen'Andriamanitra anao ny fahazavana. Zay zany ny hevitra an'io. Dia izay no namarana antsika ny lesona fa tsy taredretrany amin'iny tsika fa hiditsika ny amin'ny parallelisme zany na fifandrifina amin'ity fiangonana Tyatira ity zany. Dia iza no mifanandrify amin'ity fiangonana Tyatira ity any amin'ny tombo-kase zany. Dia mazava ho azy fa ny tombo-kase fahaefatra dia ny soavaly fahaefatra. Dia iny soavaly fahaefatra io dia miresaka ilay hoe soavaly atsatra izany. Dia ovakitsika kely ary izy io, verenantsika kely. Vakitsika zany izy io Apokalypsy 9 dia ny 7 ka hatramin'ny 9. Apokalypsy 9 ny 7 ka hatramin'ny 9. Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahaefatra dia areko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indry nisy soavaly atsatra ary ny anaran'ilay mitaingina azy atao hoe fahafatesana. Ary ny fiaina-tsy hita nanaraka azy ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana ary sy ny bibidia etỳ an-tany ozy izy. Zay indray zany mikasika ilay tombo-kase fahaefatra izany. Zay mikasika ilay tombo-kase fahaefatra zany. Nisy soavaly atsatra ozy izy. Dia rehefa nivoaka io soavaly atsatra io dia ny fahafatesana ozy izy no nitaingina azy ary ny fiaina-tsy hita nanaraka azy. Nomena fahefana izy hamono ny ray ampahefatry ny tetỳ an-tany ozy izy amin'ny sabatra, amin'ny fahafatesana, amin'ny mosary sy ny bibidia ozy izy etỳ an-tany. Inona indray ara no resahany io? Dia zavatra efa hitantsika ihany izy io zany tao amin'ny Tyatira zany fa mbola azavainy tsara izy amin'ity fifandrifina ity izany. Dia iza no nandefa iza no namaly tombo-kase dia verenantsika kely izy 9 dia ny 7 dia ozy izy ary rehefa novahany ny tombo-kase fahaefatra dia areko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Zany hoe ilay zava-mananaina fahaefatra zany no niantso nanao avia. Inona moa ty zava-mananaina fahaefatra ity? Resantsika tsara fa misy zava-mananaina eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny tenitsika mbola tsy resaka an'io tsika raha tsy tonga any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ka ilay zava-mananaina io zany amin'ny endrika biby izy io zany. Dia ty zava-mananaina fahaefatra ity manana endrika inona izy ity? Manana endrika voromahery izy ity zany. Manana endrika voromahery izy ity. Raha jerentsika kely fotsiny eo amin'ilay toko fahaefatra eo dia eo ny ahitantsika ilay izy. Toko fahaefatra dia vakitsika ny 9 sy ny 7. Toko fahaefatra 9 sy ny 7 dia zao ny teneniny. Ary teo alohan'ny seza fiandrianana dia nisy toa-ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny manodidina azy dia nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa teo ny lohany sy ivony. Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia nanana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina.
Ny endrik'ity zava-manan'aina faefatra ity dia amin'ny endrika iny, endrika voromahery zany no ny endrik'ity zava-manan'aina faefatra ity. Inona nefa le afatra teo dia zao no teneniny eo amin'le toko faharoa. Renantsika kely le toko faharoa teo toko fahaenina zafady, le toko fahaenina dia ny andininy fafito dia ozy izy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase faefatra dia areko ny feon'ny zava-manan'aina faefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra ary ny anaran'ilay mitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiainatsita nanaraka azy. Rehefa novahana zany ny tombo-kase faefatra dia ny tenin'ilay zava-manan'aina faefatra nanao hoe avia. Ny endrin'ity zava-manan'aina faefatra ity nefa dia inona? Voromahery ny endrikin'izy ity. Inona nefa ny antso nataon'izy ity? Ny antso nataon'izy ity dia zao hoe nisy soavaly atsatra ozy izy ary hitako fa indro nisy soavaly atsatra ary izay mitaingina azy dia fahafatesana ary ny fiainatsita nanaraka azy. Eto zany le zava-manan'aina koa dia mifandray amin'le afatra hoentiny. Mifandray amin'le afatra entiny. Satria nahoana? Le mitaingina le soavaly dia zao nomena fahefana izy. Zany hoe fahafatesana zany le fahefana mitaingina le soavaly, fahafatesana no fahefana mitaingina le soavaly ary ny fiainatsita no manaraka azy. Ny mitondra le afatra nefa dia zao le voromahery. Ka ny voromahery dia manahoana ny voromahery? Ny voromahery dia izy manidina eny ambony eny izy. Aigle zany ny voromahery manidina eny ambony eny izy. Izy mijery n'inona? Mijery ny proany izy etỳ ambany aty, na mijery ny zavatra ny biby hoazainy izy etỳ ambany aty. Zany hoe eny lavitra eny izy zany mahita an'iny. Raha ohatra ataontsika hoe misy bitro etỳ ambany aty, na misy zanak'akoho, na misy voalavo, eny na tsondro manidina, tsondro eo ambonimbon'ny rano eo ara dia efa hitany, reny angamba mahita azy. Fa avy eny ambony eny izy tonga dia milatsaka izy. Avec un vol rapide hoy ny fitenenana, mandeha mafy izy. Tonga dia mandrapaka ny haza iny izy. Zany hoe ny aigle zany dia inona ny zavatra ataony? Mandrapaka no ataony. Mihaza no ataony. Ary maninona ihany koa izy? Mampitahotra an'izay hazany izy rehefa mahita, sendra mahita n'inona zany biby hoazainy, mitsoaka sahala amin'inona ny ataony. Ka misy ifandraisany be zany izy ity amin'le hoe fahefana mitaingina le soavaly. Satria nahoana? Ny sary asehon'izay dia ny sary le fahefana mitaingina le soavaly. Inona le soavaly? Le soavaly eto dia hoe soavaly atsatra. Fantatsika tsara fa ny fiangonana no soavaly. Efa niresantsika teto izay. Inona ny loko entiny? Dia hoe atsatra. Zany loko atsatra zany dia maneho inona zany? Maneho olona maty zany. Ohatran'ny hoe efa misy olona maty ireny dia manahoana ny endriny? Atsatra ny endriny. Mivadika zany io lokonao io, lasa atsatra io. Dia ny zavatra eto zany dia zao hoe inona no entin'le aigle. Zany hoe message de mort zany no entin'ity aigle ity zany, message de mort no entin'ity aigle ity. Na hoe afatra ho amin'ny fahafatesana. Dia izay mihitsy nefa le zavatra hoe le fahefana zany mitaingina ity soavaly ity. Zao mitondra inona? Mitondra fahafatesana zany. Zay zany ny fahefana mitaingina ity soavaly ity. Ary manaraka azy eo dia inona? Fiaina tsy hita no manaraka anazy eo. Ka eto zany ny zavatra misy dia zao hoe ny eglizy zany dia zao mametraka le fahafatesana ohatran'le voromahery zany amin'ny faratapony. Zany hoe mijery zany izy ary rehefa nahazo an'le fahefana izy dia mametraka an'izay fahafatesana izay izy hoe ho an'izay tsy manaraka, ho an'izay manohatra. Dia inona ny zavatra mitranga? Vitany mihitsy no mamono azy zany. Vitany mihitsy no manenjika azy zany. Mametraka an'izay toeran'le voromahery zay. Dia inona ihany ny zavatra misy? Tsy vitany hoe fahafatesana no mitaingina le soavaly. Fa ny fiaina tsy hita ozy izy manaraka azy. Zany hoe le soavaly zany mitaingenan'le fahafatesana izy. Fahefana fahafatesana, fahefana mamono zany.
Fa manaraka azy eo koa ke zany misy soavaly anankiray koa zany. Accompagner izy. Zay mantsy ny teneniny io. Manaraka azy izy amin'ny teny gasy hoe ny fahafatesana manaraka azy. Zany hoe aorinany eo zany. Fa amin'ny teny frantsay dia teneniny hoe accompagner, misy miaraka aminy zany io. Dia ny fiaina tsy hita no manaraka azy zany. Ka ny fahafatesana nefa sy ny fiaina tsy hita dia maninona? Miaraka foana reo fa tsy misaraka. Dia jereo tsara. Rehefa misy olona anankiray maty dia inona ny zavatra misy? Io zany tsy maintsy mbola misy ny fiandrasam-paty, misy ny famangina, fanaovam-beloma afara aloha ny fitenenana. Fa tonga ny fotoana tsy maintsy inona? Tsy maintsy alevina iny olona iny. Aiza ny andevenana azy? Any am-pasana. Ka any am-pasana dia makaiza zany ilay olona? Makany amin'ny fiaina tsy hita zany iny olona iny rehefa alevinao rehefa avy eo. Rehefa maty ny olona dia inona? Makany amin'ny fiaina tsy hita zany iny. Séjour des morts ny fitenenana. Séjour des morts. Dia jereo tsara fa zay mahatonga ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia miaraka foana. Eny na atao amin'ny Apokalypsy dia miteny an'izany ny bokin'ny Apokalypsy. Jereo Apokalypsy toko voalohany io. Inona ny tenenin' Jesosy? Apokalypsy toko voalohany. Dia ny 7:20. Apokalypsy toko voalohany dia ny 7:20. Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny tsy fiaina tsy hita. Jesosy Kristy io resahana io fa niresahantsika mikasika an'io. Dia hoy izy, dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Jesosy zany no manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Izy io zany miaraka le hoe fahafatesana sy ny fiaina tsy hita miaraka le izy. Dia jereo koa aty amin'ny toko 20 aty 13 sy ny 14 dia inona ny resahany eto? Apokalypsy toko 20 dia ny 13 sy ny 14. Rehefa amin'ny andro farany indray zany io, rehefa tonga ny fitsarana, dia inona zavatra teneny eto? Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany avy izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany avy izy. Dia ireo zany miaraka zany ireo ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita zany miaraka io. Araka ny voalazan'ny soratra masina hitantsika teo ary ny fiainana andavanandro koa rehefa misy maty dia fantatsika tsara hoe alevina iny olona iny rehefa avy eo, zany hoe amin'ny fiaina tsy hita zany iny olona iny rehefa avy eo. Jerentsika ihany koa inona zavatra resahany ato amin'ny Apokalypsy toko 9. Toko 9 inona zavatra resahany eo ihany koa. Apokalypsy toko 9 dia izao ny zavatra resahany eo amin'ilay 15. Dia hoy izy amin'ny 15. Ary hitako fa indro nisy soavaly hafatra ary ny anaran'ilay nitaingina azy atao hoe fahafatesana sy ary ny fiaina tsy hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ an-tany. Zany hoe nomena fahefana zany ireo izy. Zany hoe le fahafatesana sy ny fiaina tsy hita izay nanaraka azy. Nomena fahefana ireo aninona ozy izy? Amin'ny ampahefatry ny tany hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia. Dia inona ny zavatra nisy? Izy nomena an'le fahefana hamono zany, tsy hoe eran'izao tontolo izao izy no nomena le fahefana hamono, fa eo amin'le ampahefatry ny tany any izy nomena an'izay fahefana hamono izay. Ka eto zany ny fotoanan'ny Eglizy dia zao hoe fotoana maninona? Fotoana izay mitondra fahafatesana le Eglizy. Izy mihitsy zany no manao an'le fahafatesana. Izy mihitsy zany no manam-pahefana amin'ny fahafatesana io. Tsy vitan'ny fahafatesana ihany fa fanenjena, fampijaliana, fanaovana tranomaizina. Be dia be ny zavatra nataony tamin'io. Ho resahantsika kely io jery ohatra kely mikasika an'izay tsika. Fa le resaka hoe eo amin'ny ampahefatry ny tany izy no nomena ny fahefana, dia fantatsika eo ny tany dia inona ny tany? Hoe 4 points cardinaux ny tany. Amin'ny ampahefatry ny tany, taiza teto amin'ny ampahefatry ny tany ary misy an'izay hoe fanenjena mahery vaika zay sy famonoana zany nataon'ny Eglizy.
dia teto Eropa no nisy an'izay zavatra zay zany. Teto ny tena hoe nahery vaika ny fanenjehana sy ny famonoana tamin'io vanim-potoana nisy an'ny Tyatira io zany. Zany hoe taorian'ny 700 zany nisy an'io. Taty aorian'ny 700 zany nisy an'io zavatra io. Ary tadidio tsara ara fa teo ihany koa no nanombohan'ny petrahan'ny Eglizy teo amin'ny 700 ny amin'andrim-pahany an'ireo arianista izay nanohitra ny fotom-pampianarany ka nafahany nitoetra tsisy nanohitra intsony. Ka taty aoriana nefa maro no nitsangana nanohitra ny Eglizy. Hitantsika teo ireo izay naninona? Ireo izay tsy niankohaka tamin'izany hoe Jezebela izany. Ireo izay tsy nianana tsy nitazona ny fotom-pampianarana zany. Ireo izay tsy nandray an'le sain-dalina Satana dia nisy naninona? Arak'le tenenina hoe ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Dia nisy no niarina tao amin'ny fiangonana tamin'ny fahamarinana zany an'ireo mpanavao fivavahana ka reo no tratran'inona? Tratran'ny fanendrehana. Ary izay nanaraka an'ireo mpanavao fivavahana reo dia niaran'inona ihany koa? Niaran'ny fanenjehana zany reo. Dia teto Eropa nefa ny tena nisy an'izay zavatra zay dia nahery vaika zany le fanenjehana, ny fanagadrana, ny famonoana zany. Dia inona ny zavatra nataon'ny Eglizy indray oatra maromaro tsika? Zavatra nataon'ny Eglizy dia zao nanenjika le hoe heretika izy. Inona moa zany atao hoe heretika zany? Ny heretika dia ireo manohitra ny fotom-pampianaran'ny Eglizy. Ireo zany no nenjehany. Ary no tsarainy ireo. Dia ireo heretika ireo dia antsoiny ihany koa hoe infidèle. Hoe tsy mino. Fa manino izy? Tsy hoe tsy mino izy, mino an'Andriamanitra izy. Fa tsy mino ny fampianaran'ny Eglizy izy. Eo ihany koa ny fotoanan'ny taty aoriana zany, efa taty aoriana mihitsy zany. Satria taonjato maro taorian'io 538 io zany, na 750 io no nisy an'le fanenjehana zany. Dia taty aoriana dia nisy ihany koa zany resaka hoe croisade zany. Croisade zany ireo chevalier du temple ao zay ny fitenenana nareo hoe templier zany. Zany hoe lasa nanana maramila mihitsy ny fiangonana zany nalefany tany Jerosalema. Satria lasa ny musulman no naninona? Ny musulman no nahazo ny territoiran'ny Jerosalema dia nalefan'ny filohan'ny Eglizy tany na ny papa zany ireto chevalier du temple reto anjanaka indray any Jerosalema mba ho lasan'ny kristianina ny Jerosalema dia raikitra ny ady tao. Teo zany tao anatin'ny taona maro no nisy an'io ady io zany mikasika ny Jerosalema tamin'ny templier zany sy ireo musulman zany indrindrandrindra moa tamin'le musulman lehiben'ny musulman anankiray nalaza be tamin'izany fotoana zany dia le hoe sara zay no anarany zany dia nisy zay ady zay zany. Eo ihany koa an'ireo izay manohitra tamin'izany fotoana zany ny fotom-pampianaran'ny Eglizy dia nidorana velona tamin'izany vanim-potoana zany. Tao ny tratran'le hoe inquisition. Inona moa zany inquisition zany? Tribunalin'ny Eglizy zany fa tsy tribunaly mpanjakana. Inquisition ny Eglizy mihitsy no mitsaranao zany, inquisition zany. Ary farany tamin'izany taty aoriana, efa taty aoriana be indray inona ny zavatra nisy? Vokatra n'izay zavatra zay dia lasa nisy ny atao hoe guerre de religion koa taty aoriana. Adiny io moa zany efa mitonjato maro aty aoriana indray ihany koa zany vokatra ny zavatra io daholo zany rehetra zany. Dia lasa nisy ihany koa ny adiny protestanta sy ny katolika nisy famonoana. Zavatra fa taty aoriana indray zany fa vokatra n'ino zay? Vokatra ilay zavatra nataon'ny Eglizy zany rehetrarehetra zany. Eto nefa ny zavatra misy dia zao hoe nanenjika izy ny ray ampahefatry n'inona? Ny ray ampahefatry ny tany ozy izy, namono izy, nanakatra izy. Ka ity fanenjehana nataon'ny Eglizy ity zany dia zao. Normalement ny fiangonan'Andriamanitra tsy tokony manao an'izany zavatra izany. Fa ny zavatra nisy ny jentilisa nge no manenjika ny kristianina hatramin'izay. Ny Roma jentilisa no nanenjika ny kristianina, no namono ny kristianina. Hitantsika tsara hoe ahoana ny nahazo any Antipasy. Natao nidorana velona i Antipasy
tao anatin'ny omby volafotsy varahana dorana velona tao ny famonoana aza lambin'ny kristianina talohan'ny 370 famonoana mafy iza nanao an'izay Roma gentilisa nanao an'izay ny emperora nanao an'izay eto anefa tsy Roma gentilisa tsony no manenjika ny kristianina fa iza no manenjika ny kristianina sy mamono ny kristianina ny eglizy no mamono ny kristianina sy manenjika zay manohatra azy zany satria tsy refesy mandidy ny fahefan'ny eglizy dia io nefa le fahefan'ny Jezebela io ny fahefan'ny Jezebela io nitondra fivavahana izy teo amin'ny Israely dia inona ny zavatra nataony ho an'izay manohatra ny fivavahana io dia ny vonono ny anjely ny vonono ny mpaminan'ny Jehova nazerany ny altaran'Andriamanitra dia io mitovy ingely zavatra le zavatra nataon'ny Jezebela ihany zany no nataon'ny eglizy satria le Jezebela mihitsy le fahefana mitondra le eglizy mihitsy no atao hoe Jezebela zany le fahefana mitondra ny eglizy ny institution io zany no Jezebela dia io no mamono le vahoakan'Andriamanitra zany zay mijoro amin'ny fahamarinana inona ny zavatra nataon'ny fiangonana tamin'izany vanim-potoana zany tamin'io periody teto Eropa io zany dia satria ny eglizy efa tena taty amin'ny 538 izy averiko tsara hoe 538 izy no nahazo zany ny territoire anazy manokana na hoe ny toeram-panjakana zany anazy manokana zany dia tamin'ny 538 ihany koa no nomen'ny emperora nomen'ny emperora ny atao hoe papa voalohany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany fa taty amin'ny 590 zany taty aoriana dia teo no daty nipetraka manao hoe ny papa no filohan'ny eglizy maneran-tany ary ihany koa ny papa no voatendry lasa ihany koa sady filohan'ny eglizy no maninona no filoham-panjakana satria lasa fanjakana manokana zany izy ary tamin'izay periody zay dia zao na ny emperora na ireo mpanjaka teto Eropa dia maninona matahotra mafy ny fahefan'ny papa ka raha manohatra ny fahefan'ny papa ianao dia voenjika ianao na mpanjaka ary ianao na prince ianao na inona toerana misy ianao dia tena hoe atahorana zany hoe izy mihitsy zany tena nanjaka tamin'izany teto Eropa tamin'izany vanim-potoana izany dia inona nataon'ny papa amin'ireo zay mitsangana zany anohatra ny fahefan'ny papa tamin'ny vanim-potoana io ampiasain'ny papa ny emperora sy ny mpanjaka ireo andriana mba haninona andringana tanteraka ireo antsoina hoe heretika nareo zay manohatra ny fampianaran'ny eglizy tsy azo toerina zany io vokatra n'izany zavatra zany tsika nyresaka kely nandray ohatra tsika tamin'ireo hoe iza moa no nitsangana tamin'izany vanim-potoana zany dia anisan'izany Luther dia Luther zany tamin'ny tany Wittenberg no nisy an'ny Luther dia manana andriana manana prince zany io tanàna io alefan'ny papa mihitsy makany Wittenberg le mandefa ambassadeur zany izy mandeha any mamenina mividy an'le prince mba hanoloran'le prince na le andriana zany mba hanoloran'le andriana any Luther ho tsarain'ny eglizy fa le prince tsy nety dia amin'ny fomba hoana no novidianany zareo an'le prince zany dia hoe tia misy relika ho anao manokana izay nitahin'ny papa ina moa zany atao hoe relika zany ny atao hoe relika dia zavatra nahakasika olona masina anankiray zay antsoin'ny eglizy hoe olona masina zany zay zany ny définition ny atao hoe relika dia zavatra nahakasika olona masina anankiray ohatra fotsiny ataontsika hoe volona olona masina tsy fantatra hoe saint izy fa be dia be ny saint eo amin'ny katolika io ataontsika hoe saint Joseph ohatra tsy fantatra dia raha ohatra zany hoe volon'ny saint Joseph kely iny fotsiny napriminy tao anaty boaty iny dia efa relika zany iny zay raha ohatra ny akanjon'ny saint Joseph iny fotsiny dia efa iny zany efa relika zany iny ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy rehefa misy potina hazo kely ohatran'iny dia efa relika zany ny dikan'iny zany zay na fantsika namatsianan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia efa relika zany iny amin'izay fotoana zay zay ny atao hoe relika dia tia ozy izy
Vidiny mihitsy ty misy rozy masina ozy izy, zay nitahin'ny papa ozy izy. Izy mihitsy no nitany ty ozy izy, dia nisy relika angamba niaraka tamin'izy izy raha tsy diso. Foi nitahin'ny papa zany hoe misy fitahiana be zany ty satria papa mihitsy no nitany ty rozy ty. Rozy volamena angamba le izy raha tsy diso. Dia hoe ty ho anao. Dia ozy le papa, le prince na le andrina no. Za tsy aho, nalainy ihany le izy. Fa izy tsy nalainy le izy fa rehefa velo izy tsy ozy satria efa mahalala zany io prince io hoe tsy tondro lika tony nge no mahavonjy na tony zavatra tahin'ny eglizy tony no mahavonjy fa Jesosy Kristy no mahavonjy. Ka nanomeny anazy ary izy dia nalainy izy dia andana primo any ataovy tsy hitako fa primo any ananinaninany fa tsy mila an'iny. Dia niverina le ambassadeur nanao tatitra tany amin'ny papa nanao hoe tsy nanaiky prince. Tsy nanaiky izy prince Frédéric tsy haiko izay angamba ny anaran'le prince atao raha tsy nanaiky le prince Frédéric hanolotra antsika ny Lutera. Tezitra mafy ny papa. Ny forceny daholo ireo prince rehetrarehetra eran'ny Allemagne satria tany Allemagne nisy an'le Wittenberg zany. Nataony pression tamin'ny alalan'ny empereur mba hitsarana any Lutera izany. Zany ny zavatra nataon'ny eglizy tamin'izany. Zany hoe rehefa manao zany izy dia tsy maintsy hatramin'ny farany tena enjehany mafy mihitsy tamin'izay vanim-potoana zany. Fa iresaka tsara an'io moa tsika zany mikasika rehefa tonga amin'ny fiangonana Sardis tsika. Satria ny fiangonana Sardis indray zany miresaka ny tantaran'ny fiangonana protestanta indray zany no resahany io zany. Ka izay manohatra zany, ohatrany tamin'ny andron'ny Jezebela, izay manohatra ny fivavahan'ny Jezebela na ny fampianaran'ny Jezebela, satria mpamina ny vavy Jezebela, dia izao tsy maintsy enjehana na ho vonoina ho faty zany. Dia andray ohatra fotsiny tsika tamin'ny andron'ny Jezebela, inona ny zavatra nisy anankiray. Ohatra n'ilay zavatra hitantsika teo hoe nataony inona? Vidiny ny fitondram-panjakana, vidin'ireo andrina mba hahafahan'ny andrina maninona manolotra an'ireo izay manohitra ny eglizy ho tsarain'ny eglizy. Dia jereo fotsiny fa ty zao nisy olona marina anankiray teo amin'ny Israely zany. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 20, jerentsika kely ny tantaran'izy io zany. Mpanjaka voalohany toko faha 20. Dia inona no nampiasain'ny Jezebela teto amin'n'ity olona ty zany. Mpanjaka voalohany toko faha 20. Dia izy ty zany nisy olona anankiray antsoina hoe Nabota. Ity Nabota ty dia nanana tany mboaloboka ankizabe izy. Ka io tany mboaloboky Nabota io eo akaiky ny trano fitondram-panjakana no nisy azy. Zany hoe akaiky ny tranon'ny Ahaba-mpanjaka zany sy Jezebela no misy an'io tany mboaloboky Nabota io. Dia nitsiriritany Ahaba zany izy ty, tiano alaina izy ty. Dia niteny tamin'ny Nabota Ahaba manao hoe ao fa vidiko io taninao. Dia Ahaba tsy ny Nabota tsy ny hoe za tsy mivarotra an'io. Za tsy mivarotra an'io, mety hoe nilovaiko avy amin'ny raiko ty na tsy fantatro. Zaho izy tsy mivarotra an'io. Izay mihitsy no teneniny ato moa zany hoe lova avy amin'ny raiko hoe andininy faefatra. Andininy faefatra dia zao ny zavatra andininy fahatelo azafady. Toko faha 20, andininy fahatelo. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah izany, fa tsy omeko anao ny tanin-drazako. Dia tsy omeko anao ny tanin-drazako zany hoe ty tany ty tanin-drazako ty, nolovaiko ty, za tsy hanome anao ty tany mboaloboka ity. Ka rehefa tsy azony Ahaba zany izy dia tsy hitany zay atao, izy ny mpanjaka. Eo mantsy ny tena fantarantsika hoe izy ny tena manjaka. Fa tsy Ahaba no manjaka teo amin'ny Israely tamin'izany fa Jezebela no manjaka. Dia izay koa le fiangonana kristianina zany tamin'ny vanim-potoana io, Jezebela mihitsy no manjaka io zany. Dia omban'ny fahefan'ny Jezebela satria mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, le fiangonan'Andriamanitra zany nandefitra tamin'ilay vehivavy Jezebela, dia Jezebela no manjaka io zany hoe le institution ny fahefana ny feny eglizy zany tamin'izay fotoana izay dia Jezebela no nanjaka teo amin'ny eglizy. Dia inona ny zavatra nataony rehefa tsy azony Ahaba le tany teto. Dia lasa izy nody tany an-trano, dia rehefa tonga tao an-trano izy dia nanjoretra izy, magnengina, malahelo. Dia hoy Jezebela, fa inona ty mahazo anao e? Manina ianao mitaredredra ohatran'io e? Nandeha tany amin'ny Nabota mba nangataka tamin'ny vidin'ilay tany fa tsy nomeny anahy ilay izy.
nitezerany Jezebely izy. Fa tsy ianao ve mpanjaka amin'ny Israely? Ianao zany koa nge lehilahy. Fa tsy ianao ve mpanjaka? Allo anaovako azy fa omeko anao tany Nabota io izy. Omeko anao tany io. Izy mihitsy manao an'io. Dia rehefa mele tany izy dia inona zavatra ataony? Ampiasainy ny tombo-kaseham-panjakana, zany hoe manambara ny fahefany Ahaba. Satria amin'ny mampanjaka anao zany ianao dia ny mpanjaka manana so mantsy ny mpanjaka. Zany so zany tombo-kase zany. Fa tamin'ireny tombo-kaseham-panjakana reny karazana ohatrany hoe peratra ny tombo-kaseham-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany. Dia ny peratra iny zany ohatrany hoe misy ohatrany labozia izy, misy ohatrany plastika zay izy dia dorana zany. Dia iny no anidina valopo ohatrany. Dia le tombo-kaseham-panjaka amin'ny peratra iny zany ny apetraka io zany dia misy le marika ny mpanjaka zany iny. Dia ny zavatra nisy dia zao manana ny tombo-kaseham-panjakana io Ahaba, fa enentanan'ny Jezebely tombo-kase io. Zany hoe izy mihitsy zany no mandidy sy manapaka dia ho hitantsika eo le izy. Dia zao ny vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahadimy dia zao nge ny teneny eto manomboka eo amin'ny andininy fahadimy dia ho vakitsika kely. Dia ahoana izy? Ary Jezebely vadiny nakeo aminy ka nanao taminy hoe ahoana no mampahasosotra anao toy izao? No tsy mety homan-kanina ianao dia hoy izy taminy. Satria ny teny tamin'ny Nabota Jezreelita aho ka nanao taminy hoe omeo any tany mboloboka ao vidiko vola na ho atakalozako tany mboloboka hafa raha izany no sitraky ny fonao. Fa izy namaly hoe tsy omeko anao ny tany mboloboko. Ary hoy Jezebely vadiny taminy, moa ianao tokoa va no manjaka amin'ny Israely zao? Izy indray manao moral zany fa ianao ve tsy ianao ve ny mpanjaka? Dia hoy izy miarena mihinana hanina ary eo koravoravo ny fonao, izaho hanome anao ny tany mboloboky Nabota Jezreelita, zany hanome anao ny tany mboloboka io izy. Ary Jezebely dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahaba. Tamin'ny anaran'ny Ahaba izy no manao an'ilay izy, dia amin'ny anaran'ny Ahaba nanaovana izy nefa izy no manao an'ilay izy. Hoy izy hoe ary Jezebely hoy izy nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahaba. Fa amin'ny teny frantsay zao tsara no teneniny eto. Elle écrivit au nom d'Akab les lettres qu'elle scella du sceau d'Akab hoy izy. Dia amin'ny teny gasy zao no tenenany azy ato. Manao hoe ary Jezebely dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Akaba ary notomboiny tamin'ny fanombohan-kasehan'andriana ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny olona sy ny manakaja teo an-tanànany dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota. Izy fotsiny teny zany eto hoe tamin'ny fanombohan-kasehan'andriana hozy izy no nanambohan'ny Jezebely an'ilay taratasy nalefany any amin'ireo lehibe sy manakaja zany. Zany hoe any amin'ny juge zany, any amin'ny mpitsara sy any amin'ireo manam-pahefana zany, any amin'ny préfet. Dia fa amin'ny fanombohan-kasehan'andriana hozy izy, fa amin'ny teny frantsay izy dia teneny mihitsy elle écrivit au nom d'Akab les lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Nanoratra le taratasy tamin'ny alalan'ny Ahaba hozy izy ary le taratasy dia nasiany fanombohan-kasehan'ny Akaba hozy izy amin'ny fanombohan-kasehan'ny Akaba no nanaovany an'ilay izy. Enentanan'izy zany io fanombohan-kase io. Enentanan'ny Jezebely zany io. Dia nalefany io tany amin'ny lolon'ny Israely. Nalefany io tany amin'ny mpitsara. Dia inona nefa ny zavatra nataony? Mba hitsarana any Nabota. Akana le tany. Amoronana lainga zany. Hitsarana any Nabota. Mba hahazoana le tany mboloboka. Dia hamonoana azy ho faty. Zany ange ny zavatra nitranga tamin'ny fanenjehana ara-pivavahana. Betsaka ireo maty. Raha mijery zao resaka hoe Jean Hus, le mpanavao fivavahana izy tany amin'ny Bohème zany, tany amin'ilay République tchèque. Rehefa notsarain'ny Eglizy izy, dia misy vavolombelona tsy marina mitsangana miampangana azy. Olona namany zao. Olona pretra niaraka taminy satria pretra Jean Hus. Olona pretra niaraka taminy. Iny mihitsy no mitsangana. Miteny lainga hoe zao no tenen'io lehilahy io rehefa mampianatra io nefa tsy zany no teneniny. Miapanga zany. Dia zany ny amonoana ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany nefa. Dia eto zany koa ny zavatra nisy. Inona ny zavatra nisy teto? Ny famonoana zany teto tamin'ny Nabota. Dia toy izany isika ilay vaky teny mba hanovantsika tsara.
dia noentina teo anatrehan'ny mpitsara zany nabota, noentina teo anatrehan'ny olona zany nabota, dia nakavava olombelona tsy marina izy. Dia izao no teneniny verenantsika vakina le 19 ka hatramin'ny 10. Dia izao no teneniny eo 19 ka hatramin'ny 10. Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'ny Ahaba ka notombohany tamin'ny fanomboan-kasehan'Andriana, zany hoe tombo-kasehan'ny Akaba zany, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny loha olona sy ny manakaja teo an-tanànany, dia ireo niara nitoetra tamin'ny Nabota. Zany hoe olona mpiray vodin'indrina amin'ny Nabota ihany ireo olona reo. Ary izao no nosoratany tao amin'ny taratasy: miantsoa andro fifadikanana ary apetrao anatrehan'ny olona Nabota, dia anangany rolahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany hiapahanga azy hoe: efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao, dia eto mivoaka izy ka torao vato ho faty. Ary ny olona teo tanànany dia nisy loholona sy manakaja izay nonona tao ary nanao araka ny nanirahan'i Jezebela tany aminy, dia ilay voasoratra amin'ny taratasy izay nampitondrainy tany aminy. Dia aty amin'ny 15, zany hoe nanao izay nitenenin'i Jezebela zany izy, dia lazainy fa hoe niteny ratsy an'Andriamanitra Nabota, nanao an'izao Nabota, dia nivonoany zareo faty izy. Dia rehefa maty zany Nabota aty amin'ny 15, ary rehefa ren'i Jezebela fa voatora-baty Nabota ka maty, dia hoy izy tamin'ny Ahaba: mitsangana ka alao anao ny tany mboaloboky Nabota Jezreelita izay tsy fony ho namidy taminao, fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Mitsangana hozy izy ka alay ilay tany mboaloboky Nabota, fa tsy velona intsony izy fa efa maty. Io ny ianao omeko anao ny tany mboaloboka io. Zay le hoe rehefa eo zany le fahefana, tsy refesy mandidy fa manao izay tiany ataony izy. Zany ny fahefan'ny Eglizy. Tsisy afaka manohatra azy izy, nanohatra azy tonga dia fahafatesana amin'ny andro ianao. Zany nataon'ny Jezebela tamin'ny androny, zany ny ataon'ny Eglizy tamin'ny fanenjena, tamin'ny fanavaozana ara-pivavahana. Zany hoe ireto mpitsara reto izay nitondra vavolombelona tsy marina hampanganany Nabota, dia ireo zany tsy mba manana etadamina mihitsy hoe olona maty fisainana ve ilay olona maty fisainana. Ianao mpitsara zany tokony rehefa mpitsara ianao araka tenan'Andriamanitra, mpitsara marina ianao. Olona zany ianao, olona amin'ny Israely zany tena Andriamanitra mametraka anao amin'izany toerana zany. Satria navelana Andriamanitra hitsara amin'ny Israely ny mpitsara, ny olona hitondra ny Israely araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny fiampangana izay natao dia lazaina fa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka indray hono Nabota. Zay ilay fiampangana natao. Loza ange zany reto. Loza zany. Zany ny zavatra misy. Misy zany zavatra zany, misy zany zavatra mitranga zany. Amin'ny fitondram-panjakana, be dia be ny zavatra mitranga ohatr'izany ihany koa. Misy olona voapanga amin'ny zavatra tsy nataony dia voapanga izy. Satria misy mpitsara voavidy. Zany ny zavatra misy. Misy manam-pahefana voavidy, misy olona voavidy. Dia lasa ny olona nanao ny marina indray ilay gadraina, fa ilay olona nanao ny tsy marina indray no afaka mahadiodio. Zany ny zavatra misy zany. Dia eto amin'ity soavaly fahaefatra ity zany ny zavatra misy, dia inona ny zavatra misy eto? Satria ny Eglizy dia maka an'iza? Maka ilay anarana hoe fiangonan'Andriamanitra ity Eglizy ity. Maka ilay toeran'Andriamanitra ity fiangonana ity. Ka ny fahefany no fahamarinana ary ny fotom-pampianarany, io zany no fahamarinana ihany koa. Ka ny zavatra nataon'ny Eglizy zany ity zavatra hoe mamono ny infidèle, na hoe ireo izay manohitra ny fampianaran'ny Eglizy, mamono ny infidèle. Dia jereo tsara fa misy itovizany be amin'ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia raha mijery fotsiny isika amin'ny faritra hoe Syrie, faritra Moyen-Orient tamin'ny Iraka zany, amin'ilay resaka hoe État islamika. Inona moa ny ataon'ny État islamika? Ny État islamika dia manao jihady. Dia inona ilay atao hoe jihady? Guerre sainte ny dikan'ilay jihady. Zany guerre sainte zany dia zao hoe vonoina daholo izay infidèle. Rehefa tsy musulman ianao dia maty ianao. Ao ny tapahan-doha, misy vidéo alefan'ireny tonga tapahan-doha vonoina. Infidèle ianao. Rehefa raha ohatra ianao zany any amin'ny tany ireny ianao ka kristiana ianao, tonga dia maty ianao, infidèle ianao amin'izay. Reo izay manohatra, reo izay tsy silamo dia tonga dia maty ianao rehefa
rehefa tsy manoroka zany ianao a an'le fivavahany zareo le hoe Allah na le hoe Mohamad zany de tonga de maty ianao. Zany ny ataon'ny État islamika any amin'ny toerana any Syria sy any Irak. Zany ny zavatra misy. De ny zavatra nataon'ny Église tamin'ny vanim-potoana io de ny guerre sainte angeny nataony. Zay manohatra ny fotom-pampianaran'ny Église tonga de coupé zozo maty migadra vonoina. Zany ny zavatra misy. Zany hoe tsy vaovao zany io zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao fa ny Église nefa nanao an'io tamin'izany vanim-potoana zany. Ny Église efa nanao an'izany tamin'izany vanim-potoana zany. Ary raha hitantsika tany amin'ny fiangonana Efesosy tamin'le tombo-kase voalohany zay mifanandrisa amin'ny fiangonana Efesosy de inona ny zavatra hitantsika tao amin'le soavaly voalohany. Soavaly voalohany de zao hoe nisy soavaly fotsy ozy izy. Ary zay mitaingina azy ozy izy de inona ny zavatra teny an-tanany? Manana tsipika izy teny an-tanany. Inona le tsipika eny an-tanany io? Zany hoe tsy fitaovana ny eny an-tanany fa izy tsy nanana zana-tsipika. Ny zavatra nataon'ny Église voalohany de zao hoe conquête du monde no nataony pacifiquement. Zany hoe nanjanaka n'izao tontolo zao izy amin'ny fitorinan'ny filazantsara amin'ny alalan'inona? Ny fitorinan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra. Tsisy resaka hoe famononana fanenjehana, tsisy fanerena hoe rehefa tsy mandray ny fivavahana kristiana ianao de vonoina faty ianao, tsisy an'izany tamin'izany vanim-potoana zany. Ary ny tenin' Jesosy manao hoe rehefa mandeha amin'ny toerana anankiray ianao ka misy mampandroso anao de tonoina amin'izany tokantrano zany ny fiadananao. Fa rehefa ohatra ka misy olona tsy mety mandray anao amin'izany tanàna zany de mivoay ianao izy ka esory ny kapanao de esory ny vovoka amin'ny kapanao kapoy. De aoka iverina aminareo ny fiadanana. Fa Jesosy tsy miteny hoe vonoy izy rehefa tsy manaiky an'izany. Jesosy nga niteny an'izany, mialao fotsiny ianao izy Jesosy. Fa Jesosy tsy nampamono. Zany hoe le filazantsara, fitoriana filazantsara zany tamin'ny fiangonana voalohany de teny hoe pacifiquement. Tao anatin'ny filaminana zany nanaovana an'izay zavatra zay. Tao anatin'ny fanetretena. Eto nefa ny zavatra misy ary le fitaovana noentiny de zao hoe le fitaovana hoe fiadanana zany noentiny satria tsisy zana-tsipika teny anatiny hoe zana-tsipika mahafaty. Fa eto nefa ny zavatra nisy de inona? Paradoxa zany ny zavatra misy eto. Zavatra mifanohitra zany misy amin'ity soavaly faefatra ity. Raha Kristy no nitaingina le fiangonana voalohany. Satria zay le teneny hoe iza moa no mitaingina le fiangonana voalohany io? Jerentsika kely vetivety fotsiny le izy. Jerentsika kely izy hoe iza no mitaingina le fiangonana voalohany io zany eo amin'ny toko fahenina andinin'ny faharoa de zao no teneniny eo. Hoe ary hitako fa ny soavaly fotsy ary zay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola resy. Nivoaka izy sady mbola resy. Izy zany nandresy fa tao anatin'inona? Tao anatin'le hoe fitorinan'ny filazantsara tao anatin'ny fiadanana no nanaovany en conquête du monde. Na ny fanjanahana an'izao tontolo zao zany. Tamin'ny fitorinan'ny filazantsara. Ary ty amin'le soavaly fahaefatra nefa n'izy. Inona ny fahefana mitaingina an'le fiangonana? Tsy Kristy intsony ny fahefana mitaingina an'le fiangonana. Fa le fahafatesana. Hoentiny iza no mitondra ny fahafatesana io? Jezebela no mitondra ny fahafatesana io. Le institution no mitondra ny fahafatesana io. Ny fahefan'ny Église no mitondra ny fahafatesana io. Izy mihitsy zany no mitondra le rainina an'le soavaly. Izy mihitsy no mitondra le soavaly. Ary tsy vitan'izay fa zao tamin'ny fiangonana voalohany de eo amin'le tombo-kase eo amin'le soavaly voalohany de inona zavatra teneny? Ary nomena satro-boninahitra izy. Zany hoe Kristy zany ity. De nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Satria Kristy no mitondra le fiangonana tsinona. De ny zavatra misy eto anefa de zao. Satria tsy Kristy intsony no mitondra le fiangonana, fa efa le fahafatesana no mitondra le fiangonana, eo amban'le fahefan'ny Jezebela zany, sy ny fahefan'ny Église. De zao hoe, satria izy mitondra ny anarana amin'ny hoe kristianina, na de hoe Jezebela ara no mifehy le fiangonana, de mitondra ny anarana hoe kristianina. De inona zavatra misy? Tsy Kristy intsony no miady amin'ity fiangonana ity, manao hoe
hoe naharesy sady mbola haresy. Fa zao izy indray no lasa miady ho an'ny Kristy sy miady ho an'Andriamanitra. Zay nge zavatra tena zavatra mifamaty nge zany. Ary zany ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana antsika iainantsika izao, be dia be ny fiangonana manao an'izany. Nandova zany fomba fisainana zany tamin'ny Eglizy. Tsika zany raha tokony handray famonjena avy any ambony, hiasa hitantana antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ka hoe inon'Andriamanitra no tokony ataoko, dia mandeha araka an'izay no tokony ataontsika araka ny soratra masina. Fa amin'izao indray, le fiangonana indray zany no mandidy manao hoe zao no atao ho an'Andriamanitra, zao no atao ho an'Andriamanitra. Izy zany no mandidy, lasa izy no fahefana zany, ka ny fomba fisainana zany lasa fomba fisainan'Andriamanitra. Dia lasa izy no miady an'Andriamanitra, dia ny zavatra ataony amin'ny anaran'Andriamanitra, lazainy foa hoe noho ny Andriamanitra nanaovana an'izao, no hanenjehana an'ireto mpanohatra ny fivavahana reto. Nefa izy no manao an'io fa tsy Andriamanitra, tsy fisainan'Andriamanitra io zavatra ataony. Dia nanomboka teo zany dia nanino? Niova le fotom-pisainana kristianina zany nanomboka teo koa zany. Satria ny Eglizy zany dia zao, raha tokony Andriamanitra no miaro azy, lasa izy indray no miaro an'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny asa ataony zany. Lasa izy indray no miaro an'Andriamanitra. Tsika ny tokony Andriamanitra no miaro antsika amin'ny fiainantsika. Ahoana izy? Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra zany bouclier antsika, izy no miaro antsika. Fa zao, eto, satria Jezebela io. Fantatsika ny fivavahan'i Jezebela. Dia zao, lasa le Eglizy indray zany no maninona? Miaro an'Andriamanitra. Dia jereo tsara. Rehefa manohatra ny fampianaran'ny Baly ianao, dia inona ny zavatra ataony? Enjehana ianao sy vonoina ianao. Dia izay, rehefa manohatra ny Eglizy ianao, dia vonoina ianao. Satria izy no miaro an'Andriamanitra zany. Amin'ny alalan'izay zavatra zay zany, dia izy no miasa ankehitriny, fa tsy Andriamanitra intsony no miasa amin'izao ankehitriny. Ka lasa ny asa ety ambany, ny asan'ny Eglizy ety ambany izay zavatra ataony zany, amin'ny zavatra rehetrarehetra zany. Ny amin'ny resaka hoe fomban'ny Eglizy, ny fomba tafiditra atao amin'ny fomba mpivavahana ao daholo zany fomba rehetrarehetra zany, sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena izay misy azy, na ny fitondram-panjakana, na ny fiarahamonina. Sy ny ihany koa zavatra anankiray izay tena mibahana aminy dia resaka ilay hoe fikatsahana an'ilay fahefana zany. Hoe ataony izay amelarana an'io fahefana io zany. Dia izay foana ny zavatra teneniko hoe raha nisy zany zavatra zany teo amin'ny fiangonana, dia tadidio fa amin'izao fotoana izao mbola be dia be ireo fiangonana kristianina izay nitsangana zany, ataontsika hoe evangelika zany. Satria taorian'ny protestanta zany dia nisy ny fiangonana maro izay mitsangana ary be dia be amin'izao fotoana izao, ataontsika hoe tambantsika hoe evangelika zany. Be dia be ao anatin'ilay fiangonana evangelika ireo mitady an'izay fahefana izay. Dia maninona? Lasa izy no miasa ao an'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra no miasa ho azy. Ohatra fotsiny zao raisiko amin'izany, amin'ilay resaka ilay hoe fanjakan'ny Israely. Fanjakana Israely any amin'ny tanin'ny Israely iny zany, dia misy an'ilay hoe sionista zany. Ka ilay sionista zany dia zao hoe na hoe ziona zany, dia hoe ohatrany hoe fahamerenana zany, tsy hoe ohatrany fa fahamerenana ny Israely rehetra manerana an'izao tontolo izao mba hiverina ny ziona zany eny amin'ny tanin'ny Israely. Zay zany ilay hoe sionista zany. Dia ny fiangonana evangelika any États-Unis dia miantso mihitsy manao hoe mila manampy ny Israely tsika, mila mitahany Israely tsika, raha tsy izany tsika dia tsy tahian'Andriamanitra. Dia atao zavatra rehetra zao. Raha olona. Zay ilay hoe miady ho an'Andriamanitra nge. Andriamanitra ve niteny an'izany? Rehefa tsy miteny Andriamanitra dia aza manao, fa raha miteny Andriamanitra dia ataovy. Fa tsisy an'izany Jesosy Kristy, rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ianao, tsy misy tsonina jiosy na grika na andevy na tsy andevy, fa iray ihany ao amin'ny Kristy Jesosy.
Ny fiangonana evanjelika indray manosika hoe mba hiverenana Israely rehetra any amin'ny tany dia mila mivavaka ho azy ireo tsika, mila manampy azy ireo mihitsy ara-bola mihitsy mba azotsika fitahiana. Dia manosika an'izany any États-Unis, any Amerika any zany manao ny zavatra. Asan'olombelona ihany zany rehetrarehetra zany fa tsy asa avy amin'Andriamanitra izany. Tsy asa avy amin'Andriamanitra mihitsy zany. Ka vokatra n'izay zavatra zay zany dia zao hoe izay nge no mahatonga le resaka le hoe lasa tsy manana fandeferana intsony zany le eglizy, lasa mampiatra herisetra zany izy, lasa manenjika zany izy rehefa tsy mitovy hevitra aminy ianao. Dia ny lasa zava-dehibe eo amin'ny eglizy zany dia zao hoe ahoana ny fomba azotsika laza, zay ny lasa zava-dehibe. Fa tsy ny resaka hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy izay zany ny zava-dehibe. Lasa tsy izay intsony ny zava-dehibe hoe ny fitoriana ny filazantsara, ny fanjakan'ny lanitra, le royaume de Dieu. Zany nge ny tena zava-dehibe zany. Ny hoe famparitahana mba ahafantaran'ny olona rehetra zany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa lasa ny zava-dehibe dia hoe ny lazan'ny fiangonana. Ny lazan'ny fiangonana, ny fakasitrahana izay omen'ny olona ny fiangonana. Anika any Madagasikara dia efa misy an'izany zao, zany ny malaza, zany ny tonga aty amiko hoe zany ny malaza zany hoe mifaninana ireo fiangonana zandrany maro izay misy any Madagasikara, na hoe ny fiangonana kristianina ihany koa. Mifaninana fiangonana kristianina ny Madagasikara ameny toerana ngezabe anankiray. Ohatra zao le resaka hoe Coliseum. Io zany toerana ngezabe io. Dia misy mahafeno an'io zany. Dia rehefa mahita an'iny ny sasany dia tsy teo gisitra na teo gidana. Fa isaky ny weekend dia ny anina manao androany, ny anina manao amin'ny heriny, ny fiangonana anina, dia ny anina indray manao samy mampidero iza ny tena betsaka tsika e, iza ny tena malaza e, iza ny tena nafeny toerana e. Dia samy manao ny akanjony eo dia iza ny tena zao. Zany ny zava-misy any Madagasikara zany. Le notoriété zany. Le mba hanana laza zany ianao, mba hanana voninahitra zany ianao. Fa tsy ny fitoriana ny filazantsara ny famonjena no toriana. Taizo anatin'ny Baiboly ianao nahita mba nisy nisy rehefa resy lahatra nge tao amin'ny Baiboly tao dia nisy 5,000 ny resy lahatra androany nandray an'ny tompo. Nisy indray tamin'ny any nisy 5,000 tatsy resy lahatra. Tsy ozy ny apôstôly Paoly, andao tsika andeha ery amin'ny anina ery eo amin'ilay teatra, ka misy teatra ngezaben'ny Romanina mantsina, mba hampiseho hoe tsika kristianina nge fa betsaka noho ny eo amin'ny sinagoga zao e. Fa tsy nisy an'izany. Fiangonana voalohany dia feno fanetretena. Tsisy fifaninanana zany, fa zany misy amin'izao fotoana izao resaka fifaninanana. Fiangonan'Andriamanitra ve zany? Asa izay andraisanareo an'izany io fa zay zany. Raha ozonareo zay ny fiangonan'Andriamanitra dia hevitrareo zany zay zany dia zay zany. Fa tsy izay mihitsy ny Baiboly. Ka rehefa zay zany ny lasa zava-dehibe amin'ny fiangonana hoe ny fametrahana ara-moraly, ny fotom-pisainana na ny fotom-pampianaran'ny eglizy mba ho raiky tapisaka amin'ny olona anankiray. Satria zany ny zava-dehibe, zany ny tanjon'ny fiangonana zany, hoe ny fotom-pampianaran'ny eglizy ny lasa raiky tapisaka. Fa tsy ninona, fa tsy ny fotom-pampianaran'ny soratra masina. Raha vao zany lasa manan-danja amin'ny fiangonana dia maninona? Dia tsy maintsy miafara amin'ny fanenjehana zany zay. Tsy maintsy miafara amin'ny fampijaliana zany zay. Tsy maintsy miafara amin'ny tsy fandeferana zany zay zavatra zay. Tsy maintsy miafara amin'ny herisetra zany zay zavatra zay. Dia eo ihany koa, mbola misy ihany koa ny resaka hoe statistika. Ny isan'ny membre ny fiangonana. Atao izay habe isa ao am-piangonana, ataovy. Ao moa ny sasany dia mitenena mihitsy hoe na tsy manao asa intsony ary tsika fa miteraha dia feno ny fiangonana dia be dia be tsika. Zany ny atao. Atao izay habeny ao am-piangonana. Tarihana daholo zao tsisy intsony ny resaka hoe sakatsakana hoe teo ny fampianarana fototra izay nentina nefany. Hitoriana ilay fahamarinana, andraisen-dahatra, tsy izay intsony.
Efa hoe tsy zany ntsony zao efa afaka miditra daholo tsika ve dia anakana ny olona tsy hiditra am-piangonana miditra daholo ny akoson'ny vorona tonga ao am-piangonana ka lasa tsy tena hoe fandresen-dahatra ny amin'ny fahamarinan'ny soratra masina ny ahatongavan'ireo loam-piangonana fa lasa nilaza n'le fiangonana no hitsofohany eo na le pastera no hitsofohany eo hoe tena manana karisma ty pastera ty na hoe ty fiangonana ty tena manan-karena ty fiangonana ty ka ny tanjon'le fiangonana zany dia inona ny tanjon'ny ankabeazan'ny fiangonana ihany koa atao zay abeisa ao am-piangonana zany fa tsy ny hoe fandresen-lahatra rehefa tsy resy lahatra ny olona amin'ny fahamarinan'ny soratra masina rehefa tsy resy lahatra ny olona amin'ny tena fahamarinan'ny soratra masina amin'ny fampianarana tsy misy kilepa fa zavatra hafa no naharesy lahatra ny olona io tao amin'ny eglizy dia izay le antson'ny tenin'Andriamanitra manao hoe enfant illégitime zaza sary zany zay zaza sary zay tsy zanak'Andriamanitra ny zanak'io fiangonana io zany fa zaza sary ny zanak'io fiangonana io tsy zanak'Andriamanitra io dia zay resy lahatra amin'le fiangonana no ny fotom-pampianaran'le eglizy zay apetraky ny eglizy io zany fa tsy amin'ny fotom-pampianarana araky ny soratra masina hoe fahamarinana fototra zaza sary daholo ny zanako anatin'io fiangonana io dia reo zaza sary reo mihitsy no maninona reo mihitsy le miteny manao hoe menoa ny mpaminany dia hovonjena ianao marina tokoa voalaza ny soratra masina zay hoe menoa ny mpaminany fa hainy zareo tsara mihitsy miteny zay hoe menoa ny mpaminany dia hovonjena ianareo raha mitena zay ny soratra masina zay hoe menoa ny mpaminany dia hovonjena ianareo satria ny zavatra hoentiny dia araka ny soratra masina fa tsy hoe zavatra mivoana araka ny soratra masina na dia efa mivoana raha noentin'le mpitondra dia mbola hozy izy menoa ny mpaminany dia ao ny sasany tato amin'ity fiangonana ity ngeny navonjy anay na dia efa nivoana raha le fiangonana dia ao dia mijanonako tohizo ihany tohizo zay inona zavatra nataony reto mpanavao fivavahana reto nanohatra zavatra tsy neto mba tonga izy tamin'ny voalohany nisy pretra nge tamin'ireo fa rehefa nihiratra ny masony nanohatra ny zavatra tsy nety izy fa tsika tsy mety mihiratra ny masontsika fa aloha tsika jamba ihany dia ao ihany tsika dia jamba ao dia ny vahaolana tendavin'ny fiangonana rehefa ny vahaolana zany ny tendavin'ny fiangonana ny amin'ny resaka hoe communication ahafahana mandresy lahatra na ihany koa amin'ny alalan'ny resaka hoe fampidiram-bola inona ny resaka hoe communication atao daholo zay fomba rehetra zao zany amin'ny alalan'ny publicité amin'ny alalan'ny zavatra misy style vaovao atao na tsy fantatra misy zavatra karazany amin'ny resaka hoe communication stratégie zany nefa ny zavatra iny mitondra amin'ny zavatra tsy izy lasa manina lasa manana fifanekena amin'ny jentilisa ianao amin'iny zavatra ataonao iny zavatra zay tsaran'Andriamanitra ny Israely zany zavatra zany raha eo ihany koa le hoe fitediavam-bola ao ny sasany manao rindran-kira ao am-piangonana fiangonana nefa ny olona zay na fa fiangonan'Andriamanitra nefa olona manao dia fitombenana no entina azona vola anamboarana le trano fiangonana manao spectacle piran'izao tontolo zao hoe raha ohatra pirany ihany tsy mahazo vola amin'io ianao dia alaina ny piran'izao tontolo zao dia manao zavatra tsy mety ohatr' izany dia iny ny azona vola ampidiranareo sety amin'ny fiangonana na ao ny resaka hoe fanatitra sy ny fahafolo-karena fa fanatitra sy ny fahafolo-karena voatenin'ny baiboly tsara mihitsy hoe fanatitra sy ny fahafolo-karena fa ny akabeazany dia zao mbola tsy ampy ihany io e foronina indray zao indray no tenenin'Andriamanitra hoe zao no atao dia manaraka daholo lasa zany ny zava-dehibe fa tsy hoe fiantsoana ho an'Andriamanitra tsy ny antson'Andriamanitra ny zava-dehibe intsony zany lasa tsy ny antson'Andriamanitra no zava-dehibe intsony hoe ianao zay mitondra ny fiangonana io nge no fidian'Andriamanitra ianao fa rehefa nanomboka amin'izay nandeha le asa nyroborobo le asa dia adininao tanteraka hoe iza no nametraka anao teo ka lasa ny fahefanao indray no noentinao
nisy olo le toeran'Andriamanitra dia izay le jezebela zay, izay ny zavatra nitranga tamin'ny eglizy zay. Ka le fanenjehana zany, le herisetra zany, le famonoana zany zay nataon'ny eglizy dia vokatra n'izay zavatra voalazantsika rehetra teo zay zany, zay zavatra zay. Dia aloha tsika hivavaka hisaotra ny tompo fa efa tapitra ny fotoanantsika somary mihoatra kely. Saotra n'Andriamanitra tsika dia tohizantsika amin'ny heriny zay. Andriamanitra iray io misaotra anao zay raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ity an'ity. Mana-masinana iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, kalazaina ny anaranao ray. Teo am-pelantananao no metrahanay ny fiainanay ray eo, ray saraka indray izay. Dia raina ny anaranao ray, kalazaina ny anaranao ny. Amin'ny anaran'i Jesosy nanoratanay izao vavaka izao eto anatrehanao. Amen. Sorantsika ny tompo ny amin'izay fianarana ny tenin'izay dia manasantsika indray aharitra mba ahafahantsika indray mihaona amin'ny fotoana manaraka. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako. Baibay daholo. Ma